ampiasao le talentanao manana talenta ianao a tsy pokaty ianao a tsy natao irenireny fotsiny ianao a ary tsy natao a iadmirihana talentan'olo-kafa fotsiny ianao tonga sondray atao anatin'ny fandarana ny atany randro anarazana koto miaraka aminao fa le miarabanao indray a androantsika efa mipizara mahakasika ny hoe ampiasao ny talentanao ny olona rehetra rehefa namboarin'Andriamanitra dia rehefa tonga tetỳ an-tany a dia efa mivolavolan'ny tany efa nisy talenta napetrany tao anatiny tsirairay avy ozy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny filazantsara Matthieu any toko 5:20 manomboka hatramin'ny 4:20 ka hatramin'ny 7:30 izy a manao an'ilay fanoharana mahakasika ny talenta ozy izy hoe amin'ny 5:20 ozy izy hoe ny anankiray nomeny talenta 10 ny anankiray nomeny talenta 2 ny anankiray kosa nomeny anankiray araka ny fahaizany avy ozy izy dia zany hoe tsy misy olona hoe tsy nomeny talenta teo tsy miteny amin'izay izy fa ozy zay nomeny daholo izy arak'izay fahaizany avy dia ianao zany a misy talenta ao anatinao misy talenta ao fa tsy hoe ny olona hafa ihany manana talenta tsy voatery mitovy amin'ny talentan'olo-kafa ange ny talentanao hoe fa samihafa natao samihafa ozy izy arak'izay fahaizany avy fa aloha zay tamin'ny mbola nianatra dia amin'le rehefa misy taona momba mifampiresaka amin'ny mpinamana dia mahita hoe ihana manana talenta ohatra izao manana talenta mandihy manana talenta mihira manana talenta manao dessin ohatra dia avy eo ianao dia zavatra tsy mahay an'izany mihitsiny dia ohatra mieritreritra hoe zay any ve zany talenta tamin'izany dia tena ohatrany hoe ianao zany tsy mananinina indrindra sady ohatrany hoe tsisy antom-pisina indrindra fa nefany a efa nisy anjara voatendrinao misy anjara voatendry noman'Andriamanitra ho anao efa nisy fizarana mahakasika an'izay moa fandarana hoe fantariny anjara voatendrinao a dia mizara ho ihany koa izay mahakasika ny hoe manana talenta ianao a dia misy talenta zany ao anatinao manasana hijery an'izay dia toizako ilay fizarana hoe rehefa fantatrao zany hoe inona ny talentanao a dia natao ampiasainao iny ho ampiasainao iny mba ho tombony fanjakan'Andriamanitra ampiasainao iny a satria iny ihany koa no aombiazanao ny olona rehetra izay mahomby a dia izay olona mampiasa ny talentany ny olona rehetra zany izay hitanao mahomby ihany a tena akabeazany satria izy mampiasa an'ilay talentany rehefa mampiasa ny talentanao ianao a dia lasa mitombo io a dia lasa mahazo vaovao ianao zany izy izy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa tonga rehefa ao amin'ilay Matthieu toko 5:20 ihany dia tonga izy ilay tompony dia niteny le manana talenta 10 hoe nitombo ilay izy nampiasaina izy dia lasa anaky 10 indray dia ohatr'izay koa ilay talenta anankiroa dia nampiasaina dia lasa anankiroa indray lasa anankefatra zany dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsara zany ary mpanompo tsara sady mahatoky ozy izy a nahatoky tamin'ny kely ianao a dia nanapaka amin'ny be dia midira ny fifalian'ny tomponao izy izy dikan'izany mahafaly an'Andriamanitra ianao mampiasa ny talentanao io mety tsy mitovy amin'ny olo-kafa ao a mety hoe ianao mety hoe manoratra ianao mety hoe mihira ianao mety hoe mamboly ianao mety hoe manadio manasa lamba tsy haiko fa tsara io matoa nataon'Andriamanitra matoa nomeny anao dia io koa ny tena hoe mety aminao fa ianao aza influencer amin'ny hoe talentan'olo-kafa dia lasa mienvier talentan'olo-kafa ianao fa ny anao io tsara io ny anao io mety aminao io ny anao io ny tena ahombiazanao io fa kosa ny anao rehefa kamo ianao rehefa miblamy an'Andriamanitra ianao hoe tsy tokony ity kosa Andriamanitra nomenao anahy fa maninona raha tsy mahay mihira nefa nizaozao ka tsy izay nge no anjara voatendro anao tsy izay no tanjon'Andriamanitra aminao fa ianao a le nomeny anao zany mety hoe mahandro sakafo ianao ohatra ny tena hoe talentanao a dia mety hoe manomboka amin'ny kely io mety hoe mbola nanomboka tao an-trano dia avy eo lasa nanandrana plat isan-karazany dia avy eo zay vao mety hoe nanangana cargotte dia avy eo lasa chaîne restaurant dia ohatray dia mitombo foana io rehefa ampiasainao dia misy tombony an'Andriamanitra foana io dia fa kosa io rehefa tsy ampiasainao dia lasa izay ilay hoe mandevina talenta rehefa mandevina talenta ianao dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe esory aminy io talentany io izy dia moan'le manana talenta 10 izy dia avy eo ahatsipazo any ozy izy io zany hoe lasa mahatezitra an'Andriamanitra ianao zany dia lasa tsy manao sitrapon'Andriamanitra le mission nampanaovan'Andriamanitra anao rehefa tsy ampiasainao ilay talentanao fa androany izay miteny aminao hoe ampiasao io talentanao io tsara io talentanao io dia ataovy mahafiaranao io talentanao io dia ampitomboy mankasitraka indrindra ny nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ampiasao ny talentanao
dia minao fa nisy zavatra nyraisinao androany mirary soanao tahiny Jesosy.